Miarabanao toko lasy toko vavy mpanaraka ty fandarina zany malaza ity. Tamin'ny filan-kevitry minisitra Omaly dia nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra raha ho an'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny amin'ny hirosoana na tsy amin'ny fandaniana ny lalàna amin'ny feno teti-bola-panjakana asy-pantsiana ho an'ny taona 2024. Tapaka arak'izany fa tsy hisy ny fanaovana an'izany lalàna izany noho ny antony maromaro izay nitanisaina teo anivon'ny filan-kevitry minisitra. Maro tsika ny zavatra nitanisaina ao anatin'izany fa everitsika fa zava-dehibe ao anatin'ity resaka ity dia amin'ny hoe tsy hisy ny fanaovana izany lalàna izany. Ny teti-bola-panjakana asy-pantsiana dia fomba mahazatra amin'ny fomba fitantanana ny teti-bola-panjakana rehefa volana May sy Jona tahaka izao, arak'izay voatondro ny lalam-pandroana sy lay lalàna organika izay mifehy manokana ny fitantanana ny teti-bola-panjakana. Ary ambara amin'ny fomba fiasa ihany koa izany amin'ny kirakiram-bola-panjakana ny tsy maintsy ampifanarahana azy amin'izay lalàna ifehezana izay. Ny volana Oktobra, Novambra, Desambra kosa indray no fandrafetana ny teti-bola-panjakana izay hiasana mandritra ny taona ho avy io. Inona hoe loi de finance initiale. Acte d'autorisation avy anivon'ny parlemanta makany amin'ny exécutif zany na ny manam-pahefana mpanatanteraka izany loi de finance izany. Izany hoe afaka mikirakira amin'ireo vola-panjakana amin'ny alalan'ireo fandaniana voasoratra ny eo anivon'ny mpanatanteraka noho izay fahazon-dalana tamin'ny alalan'ny teti-bola-panjakana na io lasitra na nasim-pantsiana eo anivon'ny parlemanta io. Zay raha miresaka parlemanta isika de eo ny solombambaoka sy ny olona. Arak'izany dia mety misy anton-javatra hafa arak'izay efa nambarany teo anivon'ny filan-kevitry minisitra fa azo heverina ihany koa fa misy zavatra hafa mety ivelana zany loi de finance izany zay mety tiany fanjakana andraisana fanapahan-kevitra ka ny oharana ny tsy anatanterahana intsony ity loi de finance rectificative ity. Tsy baiboly akory na ihany koa mety ho anton-javatra fa tena tsy azo kitehana ny teti-bola-panjakana satria prévision zany hoe zavatra voavinavina ny tao anatin'ilay teti-bola-panjakana loi de finance initiale ka eny an-dalana eny de mety misy fiovan-drara na mety fiovam-pitantanana ka tsy maintsy andraisana an'izay teti-bola-panjakana sy pantsiana zay. Ao anatin'ny teti-bola-panjakana dia ny fisian'ny vola miditra sy ny fandaniana no tena mila lao ary mila jerena amin'izany. Zany hoe ny recette sy ny dépense. Ny atao hoe fahaiza mitantana dia mifanahatsahana ny recette amin'ny dépense zay olaniana fa tsy hoe betsaka ny dépense na fandaniana kanefa ny recette de zara fa misy. De na izany fotsiny ihany aza amin'ny fomba fitantanana ny vola-panjakana zay sahirana amin'izao fotoana izao ary tsy afa-manoatra amin'izao fotoana izao ny amin'ny fisian'ny vola zay tsy tafiditra ao anatin'ny kitapom-bola-panjakana kanefa betsaka amin'ny fandaniana tokony atao de ilaina ny fanitsiana izany zay leo isika ny sian'ilay teti-bola-panjakana asy-pantsiana ary takiany lalàna no anatanterahana izany. De miverina amin'ny adevitra tsika ny amin'ny hoe inona no anton-javatra nanosika amin'ny mpanatanteraka tsy hanao izany teti-bola-panjakana asy-pantsiana izany. Adevitra tsotra zay tokony ho takatry ny mpiaino no hitondrantsika n'ity resaka ity satria tsy fahita ny isian'izany tsy fanaovana teti-bola-panjakana asy-pantsiana izany. Misy maromaro manko ireo fandaniana zay tena tokony ataon'ny fitondram-panjakana ka heverina fa tokony hanitsiana io teti-bola-panjakana io. Iray amin'izany ny resaka manodidina indrindra ny fifidianana. Nambarany teo anivon'ny CENI manko fa filam-bola manodidina ny 900 miliara ariary no tadiavin'izy ireo mba hanatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity. Eo ny fifidianana mbola tsy ho fantatra na hoe fifidianana filoham-pirenena fihodinana roa ihany na miaraka amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Fanontaniana mipetraka avokoa izany resantsika izany fa hatreto aloha mbola tsy voafaritra mazava ny amin'ny filam-bola mpifidianana tena ilain'ny CENI ka mety hahavitany CENI fifidianana iray ohatra filoham-pirenena indroa mihodina, ny fifidianana iray ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Ny teo anivon'ny mpanatanteraka de milaza fa tsy maintsy misy ny fandiniana
Tsy maintsy misy ihany koa reo fanadihadiana nataony eo anivon'ny fitondram-panjakana mba ahafahana mamantatra marina ny amin'ny fandaniam-bola zay notondrony seny io. Arak'izany raha ohatra ka be loatra la 700 miliara ary raha tokoa ka tsy ampy la 570 miliara fa tokony ampitomboana dia tsy maintsy ny teti-bolam-panjakana asym-pantsiana no mandrafitra izany satria tamin'ny teti-bolam-panjakana 2024 no nanomezana an'io 570 miliara ariary io. Ny Floanseny dia efa nisy fotoana nilaza fa tsy ampy anatanterahana fifidianana ny vola kely ary raha toa ka tsy misy ny vola dia tsy afaka anatanteraka fifidianana izy ireo. De mipetraka amin'ny fanontaniana, mahalalay fonosana tsy te hanao fifidianana ve ny fitondram-panjakana? Ka anisan'ny tetikady anankiray ny tsy fikitiana ny teti-bolam-panjakana asym-pantsiana mba tsy azona mampitombo amin'ny filana ara-bola tadiavin'ny siny na mety ho atsasaka ilay 700 miliara ariary ohatra 70 miliara ariary ohatra no hiatrena izany fifidianana izany. Fanontaniana apetratsika avokoa izany rehetrarehetra izany satria izay moa no antom-pisian'ny fandarana izany malaza. Ankoatran'izay dia aiza ho aiza ny endriky ny fanampiny ny fanjakana ny orinasa JIRAMA. Raha toa manko ka efa ampy nalany ny subvention teo aloha ka raha tsy maintsy hanampy anao fanampina vaovao indray ny eo anivon'ny fitondram-panjakana makany amin'ny JIRAMA satria teti-bola na ministera 30 no hakisaka makany ny JIRAMA mba hanampiny ny fanjakana ny JIRAMA dia tsy maintsy hiady hevitra teti-bolam-panjakana asym-pantsiana indray amin'ny resaka JIRAMA. Manana ny heviny mahakasika an'iny raha teo anivon'ny famatsim-bola iraisam-pirenena izay ny teny momba ny JIRAMA, ny teny momba ny Hermady, ny teny momba ny kolikoly sy ireo fomba fitantanandraha samy hafa zay mikasika indrindra ny teti-bolam-panjakana satria moa ny resaka teti-bolam-panjakana no tena hifatohan'ny fanampiana no hitsikilovan'ny FMI ny tena fahaiza mitatany fanjakana izany. De apetratsika izay fanontaniana faharoa izay sy ireo hoe marobe ny fanontaniana tokony atao. Efa voatsinjo mialoha tamin'ny loi de finance initiale ve ny izay mety ho fandaniana samy hafa zay tokony atao ny fitondram-panjakana. Apetratsika avokoa zany rehetra izany satria raha toa ka tsy hikitika ho isika ty teti-bolam-panjakana asym-pantsiana ity ka handray fanapahan-kevitra hafa ivelan'izay de mbola hanohy lalao hafa indray zany hahafahana mikirakira teti-bolam-panjakana afaka hampanahy be niany ny tena fahadiova ny fitantanam-bolam-panjakana. Hampanahy be niany ihany koa ny resaka orthodoxie financière ny am'ireo fikirakirana ny volam-panjakana zay hanaovana fandaniana hetsero. Fa mampanahy be ihany koa eo amin'ny tena fitondrana ny kirakira mbolam-panjakana ny am'izay filana am'ireo departemanta ministerialy sy ireo miankina amin'ny fanjakana ka tsy maintsy amoaha amin'ny fanjakana fandaniana. Rahana finance publique izany ka tokony hitondrana fangararana mazava tsara amina manam-pahaizana eo anivo ministera ny toe-karena sy ny teti-bola mba tena hazava ity raharaha ity. Mampanahy ho isika satria anjaran'ny solombamboaka sy fahefan'ny solombamboaka no mandinika izany ao anatin'izao fivoriana ara-potoana voalehony izao kanefa dia tsy anatanteraka izany ndray zany ny solombamboaka noho io fanapahan-kevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana io de tairina ny sain'ireo solombamboaka mba hitondra fanazavana mikasika indrindra amin'ity fanapahan-kevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana ity. Fa tairina ihany koa ny sain'ireo manam-pahaizana momba ny fikirakirana ny volam-panjakana mba haneho ny heviny ny amin'ny tena voka-dratsiny na fiatraikany zany tsy fanatanterahana teti-bolam-panjakana asym-pantsiana izany. Fanairina ihany koa ny am'izay mety ho tetika ambadika ny tsy fanatanterahana am'ty lalàna zay hanitsiana ny teti-bolam-panjakana 2024. Ino zany tetika ambadika zany? Tetika ambadika politika sa tetika ambadika ho an'ny fitantanana sa manam-porofo zao zava-misy izao fa tsy tonga ny famatsim-bola na ireo financement samihafa zay tokony ho azon'ny Madagasikara zay hikarakarana ny enim-bolana ambiny amin'ny fikarakarana ny volam-panjakana na ihany koa tsy tafiditra araka ny tokony ho izy reo resety zay nambara tao anatin'izany teti-bolam-panjakana lasitra izany ka sahirina ny fitondram-panjakana de manam-porofo isika ny ady hevitry ny hoe banky ropotra tsy tafavoaka intsony dia mitady hevitra hafa.
fanontaniana avokoa zany apetratsika rehetra izany. Fatreo aloha ny fandarantsika, zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelo tompoko vavy.